tena lehibe ho ay ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay fa iopototra fahita lavitra amty andro androany ity. Arabaina ianareo tompoko ary irariko soa amy mampanompon'Andriamanitra ay mba ho fiainam-pandresena, ho fiainam-pitahina ary fiainam-panambinana ny fiainanareo am'izao andro vitsy mialon'ny amaranantsika ny taona diavitsika izao. Afaka lotanteraka amitsika mantsy zany firarintso ataoko zany. Raha toka efa olon'Andriamanitra ianareo, raha toka efa nandray an' Jesosy le zanakala tokan'Andriamanitra ianareo mba hiditra sy toetra ao anatinareo. Tantarako aminareo ry havana fa tiatsika zanak'olombelona ny tompoandriamanitra, tiatsika taranaka taty aoriana izy. Profozany nomeny ny zanan'lay tokana atao hoe Jesosy Kristy ary natolotr'Andriamanitra natao sorona teo ambony azy fijaliana zany zanany lay tokana atao hoe Jesosy Kristy zany. Mafy tamy Jesosy ny niatrika an'zany rehetrarehetra zany, niatrika lay sorona fa saingy zao fantany hoe tiantsika zanak'olombelona ny rainy ka dia izy tena no natolotr'Andriamanitra ray mba atao sorona ambony azy fijaliana. Ary izy ihany koa tsy andaniny tena tiantsika zanak'olombelona ka tsy nanta an'izay programa nataon'Andriamanitra rain'izay fa dia nanaiky hatram'ny farany izy ny natao sorona teo ambony azy fijaliana. Ny tanjon'Andriamanitra ry havana mba hahafahan'Andriamanitra mahamonjy ny fanahintsika mba tsy ho very isika fa kosa ny anana fiainana mandrakizay ary niaraka amin'Andriamanitra mandrakizay any am'izay misy azy. Ary mba hafany akio hahafahan'Andriamanitra mandray atsika olombelona ho lasa olona mandritra ny fahavelomana eto ambony ty tany ity. Akoatr'izany mba hahafahan'Andriamanitra mandray an-tanana atsika mandritra ny fahavelomana eto ambony ty tany ity ihany koa. Iresaka aminareo mikasiny am'zany mikasiny am'izay fiainan'ny olona raisin'Andriamanitra an-tanana zay ny tenako androany. Andao sika amaky baiboly fa araky ity teny vakiny ity mihitsy no tian'Andriamanitra hitondrana atsika olon'Andriamanitra, hitondrana atsika olon' Jesosy, hitondrana atsika zay fa manana Jesosy monina sy mitoetra ato anatitsika am'izao vaninandro misy atsika izao. Sokafa amin'ny baiboly Genesis 2:20 ka hatramin'ny 5. Afaka manaraka tsara any voasoratra io anao. Toy zao ny vaky ny teny vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy mosary indray teo amin'ny tany afa-tsy lay mosary voalohany fony favelon'ny Abrahama. Ary Isaka nakany amin'ny Abimeleka mpanjaka Filistina tany Gerara. Ary Jehova niseho taminy ka nanao hoe aza midina any Egypta ianao, mitoera eo amin'ny tany zay olazaiko aminao, mivahiny eto amin'ty tany ity ianao, de ombanao sy taianao ao, fa ianao sy taranakao no efa nomeko reto tany rehetra ireto ka ho toviko ny fianianana zay nataoko tamin'ny Abrahama rainao, dia amaro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra ao ka omeko ny taranakao ireto tany rehetra ireto ary amin'ny taranakao no hitahina firenena rehetra ambony tany satria efa nianifeko Abrahama ka nitandrina zay nasaiko no tandremany dia nididiko sy niteniko ary ny lalako. Tigantsika 2:12 ka hatramin'ny 2:20. Tena mafy tam'izany tany zany Isaka ka nahazato eny tam'izay taony zay satria efa notahiny Jehova. Veriko vakina. Tena mafy tam'izany tany zany Isaka ka nahazato eny tam'izay taony zay satria efa notahiny Jehova izy. De nanakarenina ray lehilahy ka nandroso sy mitombo ambara-patokany ho mpanjady be indrindra. Fananana be izy de ondra manosy omby
ary andevo maro ka de nialinazy Filistina. Ary lavaka fatsakana rehetra zay efa noadin'ny mpanompondrainy fony faveliny Abrahama rainy de fa novonony Filistina sy ny totofany tany avokoa. Ary hoy Abimeleka tamin'ny Isaka, miala ty aminay fa ianao mahery lavitra no izahay. Ry havanao, ianareo zay mahita sy mandray ahy amy ty androandroany ity, hoy aho aminareo zay manaraka zao fandarana izao, zay manaraka zao afatra entiko zao, efa ao anaty vaninandro sarotra izao tontolo zao. Tafiditra ao anaty zany Madagasikara. Inona tiako ambara am'zany ry havana malala? Ny tiako ambara tsy maintsy tafiditra ao anaty ny olona sy ny ady farany zay mafy ny olona velony eto ambony ty tany ity am'izao vaninandro de avitsika izao. Ary amy karazany mihitsy reo olana sy reo ady zay tsy maintsy atrehana. Fa saingy ity ny vaovao mafaly. Ny olon'Andriamanitra rehetra kosa de ho avahan'Andriamanitra ary vonjeny. Mba ho tanteraka le teny ao amy Malaky 3:9. Ho le teny ao, de ho hitanareo, de ho fantatrareo ny tsy fitoviny marina sy ny tsy marina. De ho hitanareo, de ho fantatrareo ny tsy fitoviny tsy meloka sy ny meloka. De ho fantatrareo ny famarina zany, hoy ny Tompoandriamanitra. Hitranga mantsy zany am'izao vaninandro zao, hoy ny Tompoandriamanitra. Ary ao am'izay aza ity tantara ity, fa ho tahaky zany mihitsy no itondran'Andriamanitra atsika olony sy sika efa voavonjy ao am' Jesosy. Nisy misary tao amy firenena anankiray na tanàna anankiray zay nonenany Isaka. Ny solution voalohany tonga tao an-tsainy Isaka tam'zany fotoana zany de izao: andao hiala eto isika ozy izy, tsy maintsy mamonjy fiainatsika isika ho Isaka, satria misy misary eto amy tanàna. Kanefa tsy zay mihitsy no lalana, de ny lalan'Andriamanitra zay hitan'Andriamanitra fa masoa ny Isaka. Marina fa nisy misary tao am'le tanàna, misy misary eto hoy Andriamanitra fa izao mijanona eto foana ianao ry Isaka. Ao reny eto am'ty tanàny ety hatrany ny fiainanao, fa izao Andriamanitra zay ivavahanao, zay tomponao, dia Andriamanitra amonjy anao, ary Andriamanitra hitay anao aiza eto am'ty tanàny ity, eto am'ty fireneny ity. Ho avako amin'ny olona rehetra eto am'ty tanàny ity ianao ry Isaka. Satria nahoana? Satria oloko ianao, zaniky ny teny fikasako, zaniky ny teny fikasana ianao. Ry hafanao, hoy aho aminareo zay manaraka an'izao fandarana izao, na inona tokoa olana, na inona ato tsy maintsy atrena eto ambony tany, aza matahotra ianao. Aza matahotra ianao satria efa fantatr'Andriamanitra ny tokony atao ho anao, ho antsika, amaolon'Andriamanitra antsika tompoko. Ahoana hoy ny faminaniana nampitondran'Andriamanitra ny Jeremia any amin'ny Jeremia 7:20, araky voasoratra io, hoy Andriamanitra, fa izao mahalala ny hevitra iheverako anareo ho Jehova, de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, manome anareo fanentenana ny amin'ny farany. Manana hevitra heverana atsika foana Andriamanitra. Raha nametraka any Isaka teo amin'ny tanàna io firenena misy azy io izy, raha nanaka ny Isaka hoe aza mamonjy tenatsy ianao na mamonjy tenerio anao fa mijanona eto, de satria manana hevitra iheverana manokana any Isaka ny Tompoandriamanitra. Fatany tokony atao satria olony Isaka, zaniky tefikasana Isaka. Zao ihany koa mbola voasoratra
ato amin'ny Isaia toko fa 2:10 de ny 10 ary ny 10 faminanina nampitondraina Isaia mpaminany ary faminanina natao ho antsika taranaka ankehitriny mivelona am'izao vaninandro zay nambarako hoe vaninandro sarotra sy manahirana izao. Zao voasoratra, aza matahotra ianao fa mombanao ao, ary raha mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, Andriamanitra no miteny eto, mampaheranao ao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanakavanana famarinako ao. Tena mandray atanana antsika Andriamanitra, mahafinaritra be le izy a, mitantana antsika Andriamanitra, mahafinaritra be le izy a. De amin'ny 10 fa izao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana tananao ankavanana, de lay manao aminao hoe aza matahotra, izao no amonjy anao. Alleluia, de raina tompo. De rehefa nino sy nanaiky zay nolazain'Andriamanitra mo Isaky, de tena arabaky teny no tahin'Andriamanitra tokoa izy. Zay le tena fiaina mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra. Mila mino an'Andriamanitra isika, mila mino ny teny nataon'Andriamanitra isika, mila mino fa mitantana atsika Andriamanitra tsy tofo. Ary lehibe indrindra ankoatran'le finoana de hoe mila manaiky sy makatò an'Andriamanitra isika, na dia tsy fanaraka loatra amin'ny saina amaneritrerititsika aza ny teny nataon'Andriamanitra na zavatra nangatany amitsika. Averiko indray, rehefa nino sy nanaiky zay nolazain'Andriamanitra Isaka de notaina tokoa izy. Nisy misary teo am'le firenena nisy azy, ary tsapany olona mihitsy ny herin'le mosary, fa izy kosa amaholin'Andriamanitra azy dia no avan'Andriamanitra. Androke hovakitsika vetivety ny voalasan'ny baiboly efa novakina tery aloha, Genesis toko 4:20, 12, de namafy tam'zany Isaka ka nahazato eny tam'izay taon'izay satria efa notainy Jehovah. Rehefa namafy teo am'le firenena, teo am'le tanàna misy mosary, nanjaka mosary Isaka, de no izy olon'Andriamanitra sy zanaka tefikasana, de voasoratra io hoe nahazo zato eny, sa foapolisy vonafaviny no vokatra azony. Satria nahoana io voasoratra io? Satria efa notainy Jehovah Andriamanitra izy. Toizana 10 ary nanankarena raha lelaka nandrosy to babara-patokam-panjato be indrindra, zany hoe tao am'ilay tanàna, tao am'le firenena misy mosary, tao izy no nataon'Andriamanitra nanankarena. Entin'Andriamanitra milaza hoe tsy ny fahaizanao na ny akinganao no tonga no nahavory arena tak'izao, fa zao Jehovah Andriamanitra ao no nitahanao, zao no nampamety ny fiainanao. Zay mihitsy ten'Andriamanitra atongavana. 10 fanana be izy, de ondra manosy omby ary andevo maro ka de nialona azy Filistina. 10 aroy Abimeleka tamin'ny Isaka, le mpanjaka Filistina io, mialay aty aminay fa ianao mahery lavitra no izahay. Maso mpanjaka mihitsy no nahita hoe tena lehilahy mahery ity lehilahy tao hoe Isaka ity. Ny olona rehetra ve ao anaty mosary ary kaikaiky, fa izy kosa de zao mety ny ataony, lavorary ny diany nambinina ny alehany. Riavano, tahak' zany no tian'Andriamanitra hitondranatsika am'izao vaninandro misy antsika zao. Misy ny fahasarotana ho iaho am'izao vaninandro zao, fa tahaka ny nitondran'Andriamanitra ny Isaka, tahak' zany mihitsy no tian'Andriamanitra hitondranatsika olon'Andriamanitra, hitondranatsika zay fa manana Jesosy mona sy mitoetra ao anaty. Tsaroky amiko ity tantara ray ity, tantara tamin'ny andro nandalovan'i Jesosy tety ambony tany. Natahotra sy nitebiteby ary nanabe mihitsy reo mpianatry Jesosy rehefa nandinika zavamisy ny ainany sy ny zavamisy natrehany ry zareo. Ory zareo tam'izany, o rahalahy, o ry namana, inona no antsika?
inona no tafitsika, inona no sotrotsika raha ohatra ka anaraka ty mpampianatra ity sika ka ho ajanontsika avokoa ny asa mandraraha rehetra na ny asa fivelomantsika hatram'izay. Inona no anitsika, inona no tafitsika, inona no sotrotsika. De tsapan' Jesosy hoe manana fanahina be tak zany rety mpianatra. De natsoan' Jesosy rety mpianatra, reo mpianana zany. De zao no teny navany Jesosy azy, re mpianatro. Tsy mbola fantatrareo foana ve ny toerana nametran'Andriamanitra ray ianareo am'izao? Tsy mbola fantatrareo foana ve fa maninona ianareo no matahotra, no manahy, no mitebiteby be? Tsy mbola fantatrareo ve ny toerana nametran'Andriamanitra anareo? Andonge hovakitsika ny voalazan' Jesosy ao Matitoko 4 2:20 sy 4. Fa maninona ianareo matahotra, maninona ianareo no manahy, maninona ianareo no mitebiteby hoe inona no hoaninay, hoe inona no tafinay, na hoe inona sotronay. De vakitsika ny voalazan'ny Baiboly Matio 4 2:20 sy 4. Ary no zany de rezako aminareo hoe aza matahotra ny am'izay, matahotra ny amin'ny ianareo de zay hoaninareo na zay hosotronareo na ny amin'ny tenanareo de zay ho tafinareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy jovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any tsopotra ireny, ary ny rainareo zay ny an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny fa ianareo. Mazava ny teny Jesosy. Fa maninona tokoa ianareo no matahotra ho Jesosy, maninona no manahy, maninona mitebiteby. Jereo nge voromanidiny tsy mba mamafy, tsy mba mijinja, tsy mba mitaona ho any an-tsopotra, kanefa de velonaina somatsara, ary ny fototra matoka azy velonaina, satria ilay Andriamanitra rainareo no miantoka azy, no mamelona azy. Mihoatra lavitra noho ny voromanidina ianareo, mihoatra lavitra ny voromanidina ianareo. Ianareo zanak'Andriamanitra, ary lay Andriamanitra nahary sy ny tany efa nanaiky fa izy ondrainareo, fantany tokony atao ho anareo. Ry havanao, mampahery be amitsy ny zany tantara zany, satria am'izao vaninandro zao mantsy araka le nambarako teo hoe vaninandro sarotra, vaninandro tena mampahory, mampijaly. Tsy vitsy amin'ny olona no matahotra sy mitebiteby ary manavy be mihitsy no zavatra misy atreny, no zavatra eniny sofina, no zavatra hitany masony. Ary tsy vitsy amin'ny olona am'izao vaninandro zao nge nefa vita miteniteny foana mihitsy. Zany ny resaka ataon'ny olona eny amin'ny toerana matsaka rano ohatra, eny amin'ny toerana fanasana lamba ohatra, na eny amin'ny toerana fiandrasana zotra taxi be ohatra. De miresaka eo ny olona, de ina daholo ny tenin'ny olona, raha zao no mitohy de tsy nakanina, raha zao no mitohy de nabozaka manahatra, raha zao no mitohy tsy tafilama intsony, raha zao no mitohy asa zay mety fefaran'ny tena. De hoy ny sasany, tena marina mihitsy Andrianina, tena marina mihitsy Andrianina. Ry havanao, hoy aho hoe normalina be tokoa raha mitena zany ny olona, satria iza tokoa moa no mba hitsinjo azy, iza moa no mba hiay azy, rehefa tsy mahavoavonjy azy ny tenany de tavela eo izy. Fa isika kosa zay fa nanapa-kevitra nitodika amin'Andriamanitra, nanapa-kevitra fa iniverina tamin'Andriamanitra, ary nanapa-kevitra fa ino a Jesosy Kristy le zanaka latokan'Andriamanitra, ino an'le sorona nataon'i Jesosy teo ambony azo fijaliana, ary nanapa-kevitra hoe nandray a Jesosy, nampitoetra Jesosy ao anaty. Fa kely isika io, satria no zay dingana nodiavitsika izay dia mamela eloka atsika Andriamanitra, mamela fatsontsika Andriamanitra. Le hevitra nampisaraka atsika tamin'Andriamanitra nesoron'Andriamanitra tanteraka tsy misy intsony, tsy misy intsony. Ary zany no atiny
natoka ny fampianaram-pôly any amin'ny Romana 5 any hoe iza no anameloka Kristy Jesosy efa maty, iza no ampangatsika tsy misy ao am Jesosy o Paoly tsy misy intsony fanameloana fa efa an'Andriamanitra isika, olon'Andriamanitra isika, zanaka te fikasana tahaka ny Isaka mihitsy isika, zanak'Andriamanitra isika, la inary lanitra Satana noraintsika fantany zay tokony atao atsika. Ianao aza mba miombo-kevitra amin'ny olona tsy manana an'Andriamanitra na ny olona tsy manana Jesosy, fa isika azo antoka fa tena hoavahana. Raha mino anao de ho amarin'Andriamanitra izany, hoavahana ianao. Raha mino anao de ho amarin'Andriamanitra izany, ho tahina tahaka ny Isaka ianao. Ny soratany io tantaran'ny Isaka io mba ilazana amitsika hoe tahaka zany mihitsy no tian'Andriamanitra ho tanterahana ho fiainatsika am'izao vaninandro misy atsika izao. Mba raisariatsaina ange tompoko hoe tao amin'ny tanàna nisy ho sary, tao no nisan'ny Isaka. Tao amin'ny firenena misy mosary, tao no nisan'ny Isaka. Ary amin'ny maha-olombelona ny olombelona de nikasa ny amonjy ny fiainany Isaka hoe andao hialy eto fa ho any Egypta isika, fa any no misy sakafo, any no misy anikoanina, any no milamina fiainatsika. Foy Andriamanitra tsia aza makany Egypta ianao, aza mamonjy tenanao tak'izany ianao, fa mijanona eto fa ho hitanao ny famonjeko anao, ho hitanao ny fitahiko anao. Engane ka zay rehetra olon'Andriamanitra am'izao andro misy atsika izao, zay rehetra manana Jesosy de ho arak'izany mihitsy ny fiainana amin'izao faraparan-taona izao. Eny ho am'izany mihitsy any ny fiainatsika rehetra amin'ny taona vaovao 2024 iny. Ivavaka ho anareo aho mba amangy anareo Andriamanitra, ka tena anafinoana ianareo, anafinoana isika rehetra fa manana hevitra heverana atsika ny Tompoandriamanitra am'izao vaninandro saharitra izao. Raha sitra koa dia aondre lohanao fa ivavako anao aho. Raha marary anao de ivavako anao mba ho sitrana, ivavako anao mba ho sitrana. Tsy an'Andriamanitra atao riavana, tena magaga Andriamanitra riavana, ka de apetrao amin'ny fonao tananao, tapao ny hevitra ho an'Andriamanitra. Apetrao amin'ny fonao tananao de mino fahositrana ianao, apetrao amin'ny fonao tananao dia mino sy matoky fa tahak'izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Isaka no hitondran'Andriamanitra anao antsika manokana. Ivavaka risika. Tompo Andriamanitra Rainay malala, Rainay masina, Rainay zay ny an-danitra, misaotra mankalaza anao no ny famindraponao lehibe ka afaka nandre ny tianinao zahay tamin'ity androandroany ity. Andriamanitra Rainay eo, aoka amangy anay mifanenao masina, ka ahatonga anay olona manana finoana anao Andriamanitra, ahatonga anay olona ho matoky anao sy matoky ny teninao ao anatin'ny vaninandro sarotry izahay. Farak'izany afatra nampitondranao mpanomponao zany mihitsy no ataonao amin'ny fiainanay am'izao faraparan-taona izao sy amin'ny taona vaovao iny mihitsy. Andriamanitra tianay ianao ary vavaka aminao aho amin'ny maha olonao aho, amin'ny maha mpanomponao aho, ho andre olona marary mandrafo amin'ny anao amin'ny anaran'i Jesosy sy traniko ny olona rehetra marary zay manaraka zao fandarana izao. Esoriko amin'ny tenany ny herin'ny aretina rehetra na inona karazany, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy izy, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy izy. Le voniko ny aretina, rehefa na mafarofy miala amin'ny tenan'ny olona ianao, vonjena sy sitranina ny olona am'izao faraparan-taona izao. Misaotra ray malalo reo zay manana olana de ho araka ny teninao tokoa no hitranga, satria olonao izy de ho tsinjovinao sy ho tahinao tahaka ny Isaka, nidera sy niaja ary ny voninahitra ane. Atolotra ho anao Andriamanitra ray, zanaka fanay masina, amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Tompo, amen. De raina ny Tompo riavana malala. Anao filazana kely aminareo aho. Voalohany fotoana fo sisa de farana ny taona
3:20 no zany dia fifaliana lehibe ho ahy ny manasanareo tompoko, tongava mamonjy ny fotoana zay ataonay ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Raha sitrakareo, raha mety aminareo, raha mino anareo fa momba anay Andriamanitra, ary ny vavaka zay ataonay mandritra fotoam-pivavana atao ao de ho amarin'Andriamanitra sy ho tanterahana, raha mino zany ianareo de tongava tompoko, aza misalasala, tongava araky voasoratra io fandara-potoana. Misy fidirana amin'ny 9 maraina, misy fidirana 8 ora maraina, misy fidirana amin'ny 10 ora maraina, misy fidirana amin'ny 12 ora atoandro, ary misy fidirana amin'ny 2 ora tolakandro. Tongava tompoko, tongava mba amarananao ny taona, mba mpandresena, mba petahina, ary mba mpanambinana be mihitsy. Ary akoatran'io fotoana anasako anareo io dia raha sitrapon'Andriamanitra de anao fotoan-dehibe zahay ny Alahady 14 volana janoary taona 2022. Zany hoe amin'ny taona vaovao iny zany, ny Alahady 14 ny volana janoary taona 2022. Ny toerana anaovana fotoan-dehibe dia etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Inona tompoko no ataona ao? Araky ny namangin'Andriamanitra, amin'ny mampanompon'Andriamanitra, amin'ny mampiara-miasa amiko amin'Andriamanitra, dia hitondra tsodrano lehibe ho an'ny olona rehetra zay ho avy amonjy azany fotoam-pivavahana izany ny tenako, ny tenany mivady. Hitondra tsodrano lehibe zay tena inoko mihitsy fa tsodrano ho amarin'Andriamanitra, ka iantoka ny fiainan'ny olona zay ho avy ao sy zay mino ny tsodrano ataoko mandritry ny taona 2022. Ry havanao, tsy mba faly ve anao mandre zany vaovao sy fanasana any an-tanako anareo zany? Tongava, tsy anao ihany fa ny ankonanao rehetra eto, ny olo-patatrao ilazao ho tonga amin'ny fotoana io, tsodrano lehibe ho iaho no atao ao, manomboka ny 8 ora ny fotoana ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Zay zany tompoko no filazana iveriko fa anisan'ny tena lehibe ka anasako atsika rehetra ka dia zay zany tompoko, mirahasoa, miraha fahasoavana ary mametraka ny mandram-piona de amanaraka andray tompoko samotain'Andriamanitra sika rehetra.